Ny tanjon'ny groupe Arpisas zany na ity fotodrafitrasa izay natao androany ity dia ny mba ampiakarana avo dia avo ny kalitaon'ny vokatra izay amidy any amin'ny gaston-pizza izay manjifa 90% ny vokatra ity ary koa ialana amin'ny olana majinijinika isatra amin'izay amin'izao fotoana izao zay dia efa tafapetraka ity toerana ity dia vonona andray ampitoniana andray mpanjifa maro be eto Madagasikara. Marina fa ny fahavitana izao fotodrafitrasa zao dia vokatry ny asa amataonany maro tsy hoe vetivety teo na hoe atao anaty aretintsika no mikarakara azy fa efa taona maro aloha no manina ary iatrehana izay zavatra mety ho avy rehetra. Manomboka izao dia mame tokony malagasy rehetra fa tsy latsa-danja amin'ny fikarakarana sakafo any ivelany no fikarakarana sakafo misy amin'ny gastro-pizza manomboka izao. Isaorana be dia be ny fanjakana sy ny ministra vitsivitsy zay tonga eto sady milaza izy ny amin'ny anandratra ny vita malagasy izahay ato amin'ny groupinay dia tena vonona ary ame vokatra tsara ho amin'io vokatra vita malagasy io ary ho hitanareo eny izany ezaka izay ho ataonao izany fa tsy latsa-danja amin'ireo orinasa maro isan-karazany izay misy eto Madagasikara. Ny fanana dia tsy vitan'ny vava, tsy vitan'ny tsetsetra fotsiny fa tsy maintsy misy asa izay atao vokatry ny fandalinana sy ny fikarakarana vaovao maro dia tsy maintsy izay namorona izao fotodrafitrasa izao iatrehana fananana. Tsy moramora ny amin'ny anala isan'andro ny client-nay zany hoe rehefa mamatsy olona be dia be sahala amin'izany dia tsy azo atao amin'ilay fombafomba malagasy mahazarantsika azy taloha intsony fa tsy maintsy mipetraka tsara amina norme izay efa tsy tsika moa zany namorona azy fa misy norme internationale mipetraka dia zay no napetraka tamin'ity toerana ity androany tsy matahotra fifanana intsony zany hatreto ary manomboka eto dia hitatra zany vao mainka